Koko daholo Zanagasikara libido ity dia olany lehilahy sy vehivavy nefa tafiditra tao anatin'ny resaka hatramin'izay ity zavatra ity hoe tsy misy fientanana mihitsy aho mandritra ny lera na ny vehivavy moa izany mampalahelo. Fa naninona olany vehivavy aloha ilay hormone no tsy tomomba na inona izany hormone izany eto ambanina doha eto dia misy ilay karazana ohatra ny fomby vadika ohatra izao izany paozin'ilay hormone misy anankitelo ao anatinao pituité glande dia misy karazana anankiroa fa hormone izany fitambaran'ilay izy isan'andro isan'andro dia misy tsiranoka midina tsy moramora makany amin'ny atody any amin'ny lalan-jaza tranon-jaza ny asan'iny dia mikolokolo sy mikaja fadim-bolana. Io anefa tsy tonga dia lava be direct lokoloko loatra izay, mbola tsy maintsy mandalo eto amin'ny tendantsika, tsy maintsy mandalo eto amin'ny fo, tsy maintsy mandalo eto amin'ny avokavoka, ka ity ilay eto ambanin'ny avokavokanao ity dia diovy tsara mihitsy aloha. Inona ny fanadiovana anazy amin'ny alalan'ny sakafo hohaninao. Tsy mihinana be menaka loatra, tsy mihinana matsiro loatra, hohanina ilay sakafo ara-dalàna, ny legioma sy ny lasary sy ny salady maro isan-karazany. Sakafo ara-dalàna izany fa tsy ilay sakafo matsiro loatra. Izay mahasalama an'io satria rehefa midina avy aty amin'ny adohantsika aty ilay tsiranoka moramora ka maketo amin'ny tsinahy sy ny mandalo eto amin'ny tsinahy ny avokavoka ny rehetrarehetra dia kofin'ilay loto, ilay bakteria ato anaty vatantsika ilay izy dia avy eo lasa tsy tonga any amin'ny tranon-jaza, tsy tonga any amin'ny lalan-jaza ilay izy, tsy tonga any amin'ny atody fa tonga dia maty eo eo. Izay aloha olana voalohany dia ina koa manaraka eo amin'ilay tsy fifantohana misy karazany telo ange rehefa ilena ianao ny ati-doha, ny fo ary ny lalan-jaza ny fiasan'ny lalan-jaza rehetrarehetra manodidina rehetrarehetra iny, ny pelvique rehetrarehetra iny miasa daholo iny na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy ka ireo dia tsy maintsy mila miaraka miasa, mila mifantoka ianao hoe vonona ho ataoko ohatra antsika mihinan-kanina rehefa misakafo ianao dia tsara be matsiro be ilay sakafo hitanao milendalenda be ohatr'izay ianao dia ohatr'izay ihany koa izany ianao rehefa hoe andeha hilely ianao dia mila milendalenda tsara mihitsy dia tsara ilay izy izay mampety anazy. Ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy dinio aloha ny toe-batanao, izay izany ilay fikolokolona vatana manaraka ihany koa. Dinio ny toe-batanao ho an'ny vehivavy rehefa makamakany tonga saina indry dia mipetraha moramora eo amin'ny fitaratra dia jereo dia sokafo ny fe dia jereo ilay eo amin'ny tapory eo. Ohatry ny ahoana tokoa aiza ilay faritra mahafinaritra indry kitilo eo amin'ilay clitoris ilay eo amin'ny lohany kely eo ambony iny dia fantaro hoe aiza amin'ny toe-batandry izany no mila fientanana. Indraindray kitio kely eo tamin'ny nondro eo dia tsara ve ohatry ny ahoana raha ohatra ka ilay lehilahy miaraka amindry no mikitika anazy. Ohatry ny hoe manao karazana fantasma izany any anatin'ny saindry ihany dia fantatry indry moramora hoe aiza avy avy eo ilay vatandry mora kitihana sy mora mientana kokoa amin'ny toe-batana. Excitation physiologique filazana azy dia ohatr'izay koa lehilahy rehefa tsisy atao iny lehilahy izany dia maka aina tsara, kolokolo tsara aloha lehilahy taka fa lehilahy raha tsy mikolokolo lataka eo dia hitan'ny lehilahy tsara fa ray minitra dia tsisy dikana ange izany ilay vehivavy tsy nahazo orgasme akory lehilahy nefa tonga ilay izy. Ohatr'izay koa lehilahy jereo tsara ilay lataka nisy torohevitra tamin'ny momba ny frein mba hampianarina mipelipelika manao tandrimo ohatra izao ilay lataka ela efa tsy dia mahitsy ohatra izao fotsiny, tsisy ilana an'iny fotsiny ohatra izao mba hampiana teknika kely be dia be ny lataka mianatra an'izay frein izay lisany dia jereo ilay toe-batany lehilahy ohatry ny ahoana ny tokony ataony lehilahy mba hahasambatra ilay vehivavy. Atao ela izany vao tonga. Nisy vidéo telo zaraiko teo miaraka amin'ity libido ity dia mianatra an'izay koa lehilahy amin'izay mba ela vao tonga satria izay koa ny andrasan'ny madama. Dia manaraka ihany koa eo amin'ilay ny excitation subjectif izany hoe tianao ve ilay olona iarahanao. Diova lela saiko teo ilay mihinan-kanina. Raha ohatra ka zavatra tsy tianao no hohaninao tsy tonga ianao dia malaina be ilay dia sary tany io malolo indray ianao lasa leo. Ohatr'izay koa tianao ve ilay olona iarahanao. Raha tianao izy tsara be foana io, mandeha foana io, ela io vao tapitra. Fa raha ohatra ka tsy tianao ilay olona miaraka aminao, sarotsarotra ihany dia izay mampatonga anahy miteny
hoe mba rehefa vonona ianao vao miditra any amin'ny tokantrano dia rariny ianao raha mazoto ilendalenda foana raha ilely. Fa raha ohatra ka le maimaiky fotsiny ilely ary ambolohana ary nareo roa dia avy eo samy midofotra midona am-potoa dia lasa sarotsarotra avy eo ao anaty fanambadiana. Ka zay zareo rehefa manao zavatra ianao dia nio aloha mahasoa izay vao mahafinaritra dia miadana ianao. Dia zay ny zava-dehibe dia le hoe alana ny adi-tsaina. Tiavo le olona miaraka aminao fa rehefa tianao le izy mandeha foana io na maraina na atoandro na hariva. Fa rehefa tsy tianao le izy dia zay fa mankasitraka tompoko.